fa Andriamanitra ny ao ambadika izany. Misy ny fanafody mampatory somnifera fa tsy misy ny somnimifo. Fa soavan'Andriamanitra no mampifo antsika. Raha zay fotsiny ny antsika vao maraina, aza vela atao mavesatra ao anatinao ny zavatra mety tianao hovahana, na ny lalina tianao hisokatra, na ny zavatra tianao hitranga, na ny vavaka tianao hivaly. Satria ny zavatra nampianarin'i Jesosy ny aina ozy izy dia ambony noho ny hanina, ary ny tena ozy izy dia ambony noho ny fitafiana. Dikan'izay raha mbola velonaina ianao aza manany amin'ny sakafo. Raha mbola renao ny vatanao fa afaka mijoro aza manany amin'ny fitafiana. Ary ny boky mitoriteny dia milaza fa raha isan'ny velona ianao dia misy antenaina. Aleo ary ozy izy alika velona, ambo velona, toy izay liona maty. Ny olona velona no misy antenaina. Noho izany andro maraina dia misy fanantenana vao misokatra ho antsika indray amin'izao maraim-baovao izao. Ninona lalovanao tia mivaliny azo antenaina rangaha io. Ny antony mbola velona ianao. Ao fontananao dia omeo voninahitra Andriamanitra. Mety hoe tsy mahazatra le tonga dia dilirina fisaorana ny fanomboam-potoana. Fa Jesosy nampianatra mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Velareo ampon'Andriamanitra mifonao atao feno fangaraharaana. Avoay avy ao anatinao ny fankasitrahana avy amin'izay hitondrana ianao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, nomenao indray maraina, no foazonao izay tsiraray avy, no tarihanao avy any amin'ny fiainatokantranonay, ho tonga eto amin'ny fanatrianao. Misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny programa voamanao amin'ny androany, misaotra ny amin'ity tontolo andro ity izay mbola tsy hitany masonay. Misaotra fa vao maraina dia avaozinao ny famindraponao, avaozinao ny fiantranao, avaozinao ny fahatsaranao. Mankasitraka sy misaotra anao zany amin'ny dingana hitondranao anay. Marina aminay tokoa fa raha mbola isan'ny velona, ary ndreto izay mankalaza anao fa mbola isan'ny velona, dia mamelona ny fanantenana izay andro maraina. Fa raha miaraka aminao zay, afaka hitany zavatra rehetra hitranga indray ara-potoana. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Antsika tiaka mafitsara ho an'ny Tompo maza hotoerina vetivety ary avy atrantsika dia hiroso indray amin'ny afatra zay men'Andriamanitra antsika mba avoka soa ny fanahintsika alohan'ny atrika ny andavanandro anio indray. Ny lohahevitra irahantsika mijery anio dia nampitondraina lohateny hoe Mihaona amin'i Jesosy. Inona hono hoe? Mihaona amin'ny Jesosy. Rehefa ao anatina olana matetika dia mitady olona, ny olona miatrika olana, toy ny hoe misy olona mahavita an'io, zay foana matetika. Ohatra hoe misy taratasy karakaraina, fantatsika izany dia hoe misy olona zay any mahafantatra olona ao, afaka mikarakara an'io. Andao anao izay hiaonana amin'ny olona io androany, dia le olona miresaka aminao koa to dia manome toky fa voavoaraina io dossier io vita an'io. Alleluia. Indraindray koa rehefa miatrika aretina ny olona dia inona le manjoanao? Ohatra hoe resaka fo, dia misy olona tsara sitrapo miteny hoe hay mahafantatra cardiologue zay tena professeur anisan'ny tena mahay izay olona izay. Ndao fa hoantsika mila mihaona amin'izay olona izay ianao. Dia ao anatin'izay présentation an'ilay olona mety manana vahaolana izay dia efa misy fitsarana sahady ao am-pon'ilay olona manana an'ilay olana hoe hay afaka ny ovahana zany le tsy vitako. Androany manokana tsy olona ny ilainao fa Jesosy no ilainao. Misy zavatra sokafan'Andriamanitra rehefa tena misokatra amin'ny fonao hiaona amin'i Jesosy. Hijeritsika ao amin'ny Jona toko fahefatra. Ao amin'io Jona toko fahefatra io mety hoe tsy ho voavaky hatramin'ny volokatra amin'ny farany fa hoe zaky fitinana dia avy eo tsika ho tsongaina arak'izay fanazavana omeny fanamasina sy point andraisantsika lesona mba hiovahantsika. Fa io tantara io zavatra nitranga dia izao. Tsy maintsy nandalo teo amin'ny tanàna anankiray teo a Samaria Jesosy. Ary ny Samaritana na ny mponina ao Samaria nefa dia tsy mifandray
amin'ny jiosy. Zany hoe tena hoe ohatrany hoe saka sy alika fa sarotra be tena zay izy zany le saka de izy le alika fa tena tsy afaka miara-monina mihitsy ny jiosy sy ny samaritana. Zavatra mahavariana nefa fanainian Jesosy ny lalovana mihitsy le tanànany Samaritana zay fantany tsara fa tsy tia jiosy. Izy amin'io jiosy le tanàna lalovana amin'io Samaritana tsy tia jiosy. Tonga teo amina lavaka fatsakana izy ireo de lasa mpianatra nakany tanàna nijery hanina sy nijery rano. Jesosy reraka de nipetraka teo amin'ny lavaka fatsakana, teo amin'le fatsakana zany de niteny tamin'le mpianany hoe ndana mikarakara fa aleo za hiandry anareo eto. Ny zavatra tsy fantatry ny mpianatra nisy programma niketrehany Jesosy mahatonga azy tsy niaraka tamin'ny mpianatra nakany tanàna fa nisy vehivavy anankiray zay nandrasan'i Jesosy teo. Io vehivavy io de nanana problème ary tapitra navoakan'i Jesosy avokoa momba an'ity vehivavy ity ary tena hoe niova ny fiainan'io vehivavy Samaritana io rehefa avy nihaona tamin'i Jesosy. Raha fitinina dia tantarana vehivavy Samaritana zay nivonjen'i Jesosy teo am-patsakana. Rehefa niresaka teo izy mianaka dia nanomboka ny zavatra niova tao amin'ilay vehivavy. Zay no mahatsara anao misafidy hiresaka amin'i Jesosy. Mety tsy voatery amin'ny fotoana voalohany hiresanao amin'ny tonga dia hisy fiovana. Fa raha marisika sy mazoto ianao anoy an'ilay fifampiresanao aminy isan'andro dia tsy maintsy hovain'i Jesosy ianao miresaka aminy. Tsy ianao no havita hanova azy hanahaka anao fa tsy maintsy ianao no manahaka azy. Zay mahatonga antsika mianatra mivavaka mandrakariva ka tsy mitsahatra. Ka tsy reraka ihany koa. Tamin'ny voalohany ilay vehivavy somary nasiaka na ihany koa hoe agressive, sur la défensive. Dia tsy hitako ny teny gasy izay fa inoko fa azonareo daholo ny dikan'izay. Zany hoe tena tonga dia niaro tena be izy koa ty lehilahy jiosy tonga eto inona andray izao. Azonareo ve le maloto fieritreretana. Ny anton'ilay falotom-pieritrretana dia avy amina zavatra nalovana teo amin'ny passé. Mafy be le zavatra natrena teo amin'ny passé dia ohatrany hoe tsy vita intsony ny amelona fanantenana androany hoe possible afaka hiovana eny lasy. Zay le ilantsika amin'ny fanamasina. Le zavatra ela be ohatrany tsy niova hoeto eo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa afaka hiova io ndray mpimaso tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Zany hoe mahatonga antsika tsy mety reraka e. Tsy hoe ny zavatra mahareraka ny tsy misy ny reto. Nareo ve tsy maharemarika fa ohatrany misy foana isan'andro ny zavatra mahasosotra fa mampianatra Jesosy. Aoka tsy ho mora sosotra ianao. Tsy ho influencer ny zavatra hitan'ny masonao ny any anatinao. Fa ny any anatinao any voaro feno fiadanana avy amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy tsy misy fifandraisany amin'ny zavatra atrehanao na mahafinaritra io na tsy mahafinaritra io. Amen. Ty vehivavy ty ihany koa raha nijerevana ny tantara dia mety tsy te herika lehilahy. Sao angamba ho toy ireo lehilahy izay efa teo amin'ny fiainana izy ka izay lehilahy tonga teo amin'ny fiainana dia tapitra nanimba sy nandratra azy araka ny fihaivany. Fa tsy voaresaka hoe izy nandratra sy nanimba ihany koa ny fiainan'ireo lehilahy. Klasen'izay dossier anankiray dia samy mandiny tena daholo anatin'izay aloha. Mazava e? Matetika mantsy dia ohatrany hoe tena lehilahy mahasosotra mihitsy ireny fa dra tsy tena izy koa ny vehivavy mahasosotra e. Fa tsy mampaninona fa na lehilahy mahasosotra ianao manatrika eto na vehivavy mahasosotra ianao manatrika eto raha mihaona amin'i Jesosy ianao dia miova ianao. Amen. Ary zay ny objectifan'i Jesosy mba hisy fiovana eo amin'ny fiainanao. Afaka hanaraka ny fiovana momba ny fiainanao. Afaka hietsara amin'ny fari-piainana sy ny sisa. Fa ny mamaika an'i Jesosy dia ny fiovan'ny fonao sy ny fiovan'ny toetranao. Mety ny tsara tsy marina an'i Jesosy ty vehivavy ty hoe izy indray ty lehilahy ty. Tsy fantany fa hafa mihitsy Jesosy. Manatrika eto ihany koa ianao mety efa be ny olona natrehanao. Mety efa be ny olona nandisy fanantenananao. Eny mety efa betsaka koa ny pasteur nandisy fanantenananao. Ty hiteny aminao fa atao fotsiny izay eonanao amin'i Jesosy dia ho azonao ny anton'ny fiainanao. Amen. Ny toerana nisy io fiaonan'io dia tao asikara.
tanàna anankiray tao a Samaria izay voalaza ny Jona 4 fa nisy ny fatsakan'ny Jakoba izay nomeny Jakoba ny Samaritana teo le tantara no ny trangany dikan'le sikara dia hoe nisotro izany hoe toerana ahafahany rehetra izay mangetaeta maka rano dia misotro. Daontsika hijery ireo inona ny zavatra nitranga rehefa nihaona tamin'i Jesosy ity vehivavy ity. Voalohany ny nahafantatra an'i Jesosy izy. Ny nahafantatra an'i Jesosy izy. Arak'ilay voalazako teo tena tsy nahafantatra an'i Jesosy izy tamin'ny voalohany. Fa arakaraka ny fampiresahana izy mianaka dia ny zavatra niova tao anatin'ny fony. Le fo mangidy tsy te hiresaka lasa fo mangetaeta te hahita fiovana. Amen. Tamin'ny voalohany namantarana an'i Jesosy eo amin'ny Jona 4:7 nao tsika maka an'ilay teny amin'izay mianaran'ny tompo. Jona 4:7 fa ora vehivavy Samaritana tamin'i Jesosy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana? Nefa za vehivavy Samaritana, jiosy anie tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Teto ty vehivavy ity dia namantatra an'i Jesosy ho lehilahy jiosy. Lehilahy jiosy mitonatonana mitady rano amin'ny vehivavy Samaritana. Misy zavatra manahirana. Voalohany, lehilahy mampiresaka vehivavy, izay aloha ray. Faharoa, jiosy mampiresaka Samaritana. Fahatelo, jiosy izay heverina fa manana ny zavatra rehetra ny tonga eo amin'ny fotoana anankiray mangataka zavatra indray amin'ny Samaritana. Fantatrao amin'izay ilay fanetretenan'i Jesosy ve? Anana ny zavatra rehetra fa mody mangataka zavatra aminao izy. Ka raha tonga eto ianao mety efa mba zavatra nangatahany Jesosy aminao azy eritreretina hoe tsy anana an'ilay izy. Fa mety mba teresaka aminao fotsiny izy dia mba mody mangataka. Fizamonina namorona ny rano. Izy. Dia eritreretiny hoe eo izy mangetaeta dia mody mangataka rano amina olona izay fantatra fa tsy tian'le foko izay heviany. Inona ny tanjona te hamonjy an'io vehivavy io Jesosy. Alleluia. Araka ny fihevitra ilay vehivavy dia ny jiosy tena tsy tokony hanandraraha amin'ny Samaritana. Zavatra tsy fantany ny Mesia rehefa tonga dia tonga ho an'ny rehetra. Ary androany maraina dia ampatsivin'Andriamanitra fa tonga ho anao Jesosy. Manana famonjena ho anao Jesosy. Manana programa ho anao Jesosy. Manana programa ho amin'ny manodidina anao koa Jesosy fa tsy hoe ianao rery. Tsy hoe nitsongainy manokana ianao amin'ilay ankonina ka ianao rery no nanana programa fa ny ankonina sy izay manodidina anao koa anana ny programa. Le olona tsy tianao iny koa anana ny programa koa eny. Le olona nanitsakitsaka ny lohanao sy nanimba ny fiainanao na andratra anao sy nanafotoana anao ary manana programa hatramin'ny maraina izy zao hamotika ny fiainanao tian'izay olona izay koa Jesosy. Miaina le amen. Andriamanitra nefa ny teny ny fiediana rehetra voaforona melezana anao dia tsy ambina. Vao miketrika fiediana melezana anao fahavalo vao maraina dia asian'Andriamanitra anarina hoe tsy ambinina. Mbola tsy mivoaka ao amin'ny izina koa dia efa tsy ambinina. Voaka avana izy miaraka amin'ilay fitaovam-piadiana tsy ambinina. Za tsy teny hoe ampiantan'Andriamanitra ne ianao zany. Tsy izay fa tena tiany loatra ianao. Misy programa mpamonjena ho an'ny Samaritana ao am-pon'Andriamanitra. Nefa ny Samaritana mankahala ny vahoaka an'Andriamanitra. Misy olana azo vahana avy ao anatin'izany. Dingana voalohan'izany, ie. Fantaro ny fon'Andriamanitra. Ny ao am-pon'Andriamanitra hamonjy ianao. Sy hamonjy ny fahavalo izay mijoro manohatra anao. Raha hivazana le problème dia manana programa Andriamanitra hamonjy an'ilay olona mitondra an'ilay problème eo amin'ny fiainanao. Aiza kosa ve paster efa sady izy ve mitondra an'ilay problème dia mbola hovonjena koa izy. Tena kaikinao izay ny Andriamanitra ao aloha. Tena raha natura maolona tena hoe aloha izy ilatsaham-baratra any mba ho azo ny kely ohatrany ahoana izany. Fa amin'Andriamanitra malahelo an'izay olona izay izy. Manana programa mitsinjo lavitra Andriamanitra hoe raha zao ny tonga amin'ny farany ho aizy ny olona iny.
Ianao efa mba hitany eto any androany maraina, efa mandreny teniny, efa tairiny, efa anariny. Ny aminao, za mahita Andriamanitra efa manomboka mahita hoe azo antoka fa misy zavatra efa manomboka miova ao. Fa ny amin'le manodidina mety manao akasparany sy le manao fomba rehetra le mbola manondrana satria tsy mahafantatra ny tokony ataony, reny mihitsy ny tian'Andriamanitra hovonjena ihany koa amin'ny alalan'ny fonao. Ohatran'izay aloha miverimberina tato ato dia tsy mena fa averimberina mihitsy zay mba ho masaka tsara anatin'ny fo amin'izay le tena olana no miva. Averiko indray misy programa mpamonjena ho an'ny Samaritana ho am-pon'Andriamanitra ary misy programa mpamonjena ho amin'ny mpanota rehetra ao am-pon'Andriamanitra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Aza vely fanipaka amin'izay ao am-pon'Andriamanitra zany ny zavatra angatanao aminy. Fa ny an'Andriamanitra zany famonjena ho amin'ny mpanota rehetra. Ao anatin'io problème io misy zavatra be dehibe mifamaofao. Te laza aminao fa raha ny fahaiza-manon'Andriamanitra azo vahana amin'ny fomba tsotra io. Kanefa io olana io dia misy fototra. Misy fotoana ianao avy amina mety tsy fitandremana na mety avy amina toetra no mahatonga le olana miseho. Misy fotoana ihany koa nefa mety olona avy any ivelany no misetrasetra eo amin'ny fiainanao. Dia zao le vahaolana, ianao miova ary ny fiovanao entinao ny fiovanao no entinao mivavaka ho amin'ny fiovan'le olon-kafa. Rehefa namantatra an'i Jesosy amin'ny maha-lehilahy Jiosy azy ity vehivavy ity dia tsy nijanona teo fa mbola nandroso ny resaka. Arakaraky ny androsoany fifampiresahana izy mianaka ny neny sokafa amin'ny fony ahalala hoe izy Jesosy. 9:20 ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminana ianao. Teo lehilahy Jiosy tsy manandraraha aminay. Rehefa nandeha fifampiresahana lasa mpaminana indray namantarany an'i Jesosy. Mampirisika anao androso ao anatin'ny fiarahana amin'ny Tompo fa misy hamantaranao azy androany fa misy dingana hamantaranao azy koa rapitso. Nomeny Jesosy melohany fanehoana ny miafina tamin'izay nanahirana an'ity vehivavy ity ny vahaolana. Jauna 4:7-9 naran'i Jesosy, zay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaheta indray, fa nizaniza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Tonga dia nomeny Jesosy ny vahaolana, za manana rano tonga loharano miboiboika ao anatinao, atonga anao ho afa-po tsy tototo tahaka an'ity problema zay afeninao ty. Voarainao ve? Mbola tsy niteneniny le problema raha-paminaniana efa nomeny sady ny solution. Mbola marina ihany reto mbola tsy nitranga ny problema efa vonona ny solution. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy maintsy mahery tsika miverinao amin'ny fahamarinana zany révélation zany. Mbola tsy navoaka an' Jesosy ny secret an'ity vehivavy ity efa nomeny sady le valiny hampiada anazy. Zavatra andresany voalohany dia zao, raha voarainao ny zavatra omeko anao dia ho afa-po ianao, tsy tady fa afa-po amin'ny zavatra hafa intsony. Ohatrany tsy azon'le vehivavy le izy. To dia naboraka Jesosy amin'izay, efa indimy ianao nanambady, le fahinana amin'izao tsy vadinao. Mana problème ianao zany. Mana problème émotionnel, sentimental, conjugal, familial, relationnel. Fa izy Jesosy efa nomeko teo le vahaolana. Raha eto ianao manaiky azo amboarina zany. Hozy le vehivavy, efa nienina avy any jaly, dia possible ave mbola hiadana. Toy izy Jesosy, le lehilahy fampito mihaona aminao afaka manova ny zavatra rehetra momba ny fiainanao. Mety faran'izay nijaly ianao hatramin'izay fa le rendez-vous androany afaka hanova an'izany rehetra izany. Zay Jesosy zay. Alléluia. Misy olona zao manatrika eto efa tena vétéran problème. Io indray. Dia efa misy fakivinany anaty tsy mety misokatra intsony possible hivaly izy. Ho anao le fotoana andro amaraina. Ohatr'izay mihitsy ity vehivavy ity tsy tsony namboraka ny zavatra ny lalovana satria mahamenatra. Raha ataontsika hoe niala tamin'ilay vady voalohany izy dia mety hoe le rangahy mihitsiny. Fa nanomboka niala tamin'ilay lehilahy faharoa. Lehilahy fahatelo manomboka miteny amin'izay ny mpikômera rehetra sy ny mpikafara ao an-tanàna hoe le vehivavy mihitsy misy problème. Ary tsy misy afaka mba hanankinana an'izay satria izay mba hitantarana an'izay tonga dia mamoaka FM sy télé ary gazety.
fa nisy lehilahy anankiray izay tsy nitovy tamin'ireo lehilahy rehetra izay nifanena taminy Jesosy avy any Nazareta no anarany. Tsy haiko hoe iza ny olona mety efa nifanena taminao, mety nisy nandiso fanantenananao, mety nisy nampanantenanao fa voafetra ihany koa izy tamin'izay mety nampanantena iny. Mety avant Covid izy nampanantenanao, ngiady ny Covid ny rodana daholo zay mety noheverina fa angonina ambanam-pinanao. Aza misaina koa hoe tsy tafavoaka amin'ny fiainako fa nisy olona namitaka. Tafavoaka amin'ny fiainanao androany maraina satria mihaona amin'ny Jesosy ianao androany maraina. Ataovy ampo anao fotsiny izay. Zay mahatonga antsika to dia manokatra fo tsy miazo nalahelo sy vesatra hoe iza ny anina dadatoana eny nampanantena fa ame vola be dia tsy lansena tera-tampoka izy. Hozy Jesosy mety nijaly ela be ianao. Ohatra mahita an Jesosy nitsikitsiky izany hoe raha mba fantatrao ty fotoana androany ity fa afaka hifarana daholo ny zany blème zany raha sipy ery ramatoa. Halleluja. Mahita fandroany maraina. Misy fo misokatra eto te hihaona marina amin'i Jesosy. Esory eo anatinao za te hihaona amin'ilay ministra vaovao voalany tamin'ny alina iny. Tsy any ny solution anao, any amin'i Jesosy ny solution anao. Asoteka mafy tsara ho an-tompo moa e. Misy olona vao nomeka miovy. Maly etoandro izy mbola azonao telefona fa nanomboka tamin'ny alina izy tsy azo telefona intsony. Misy olona ohatr' izany e. Satria tsy avelan'Andriamanitra ho any aman'olona ny fonao, aoka ny fonao ho any amin'i Jesosy ny. Vitany io e. Manina lesony tsy ataony e. Zay misy zay ny anarana lesona. Misy dika matoy izy tsy manao nefa vitany. Misy zavatra koa zany andrasana. Ianao midongy io, ny tompo koa midongy. Tsy anao ahozy izy. Dia gaga ianao. Maninona? Ianao ary mahay zavatra rehetra. Ka ty zavatra ty tsy tiako ty. Io zavatra io. Ty ve? Ino mihitsy? Esory iny. Ka ty ne péché mignon. Eo zany fa iny vao tsy miala tsy mamaly ah. Za mahita misy péché mignon miala eto androany maraina. Misy olona tonga sainy hoe tiako ve rangaha fahazaran-dratsy animba no avy keto aloha rangaha miala any. Zay fandraisan-dahatra zay ataovy ao anatinao. Io zany ve ny bloqué an'ity taona 2023 mahafatifaty be ty? Na hiditra Fredina tsy hiditra? Tsy ambinina aminaran'i Jesosy. Ty taona ty ne taona tsara e. Fantatrao? Nanokana fotoan'Andriamanitra tao amin'ny fahatsarany. Nanoratra planina sy programma mipetrapetraka ho anao amin'ity 2023 ty. Tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra tsy vitanao tany amin'ny 2022. Programma vaovao be tian'Andriamanitra aseho eo aminao mba ho falifaly ianao miaraka aminy. Zany mba hatrehana amelomana motivation sy tsikitsiky sy fifaliana isa maraina. Hoe tompo androany re zao misy zavatra mbola tsy hitako ho manao eny an-dalana, zavatra tsy misy ifandraisany amin'izay ny trango omaly sy ny tsy ny trango omaly. Andriamanitra ny zava-baovao ianao andro voalohany nasianao mazava, andro faharoa nataonao mipotra ny tany, andro fahatelo navoakanao ny zava-boary, andro fahaefatra nasianao ny masoandro. Andriamanitra ny nouveauté ianao. Amen. Za mino fa taty aoriana vao nisy ny goavy dia ny goavy tsy na taty aoriana. Fa raha ny intelligence nomen'Andriamanitra ny Adama anarana samy hafa daholo. Satria misy zava-baovao afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tena akaikinao, vonina melohan'ny korotana ny lamina hoe. Vonina melohan'ny olana ny amahana azy hoe. Jesosy rehefa miresaka momba ny loharano miboiboika ao anatin'ny olona dia miresaka momba ny fanamasina izy. Hozy izy amin'ity vehivavy ity, tsy lehilahy no mpiadana anao fa fanamasina. Todika ho an'izay rehetra manatrika eto. So dia mieritreritra ianao fa mivadinao an-trano nitondra fiadananao anao. Fanamasina no mpiadana anao. Oza misy miteny tena marina loatra zany re tompo. Tsy zareo marika izay le tiako avoakanao. Tsy napetraka Andriamanitra ao amin'ny olona ny bonheur anao. Napetraka Andriamanitra ao amin'ny fahafahanao miombona aminy ny bonheur anao. Amin'izay fotoana izay raha sendra ho aho. Raha sendra misy imperfection le olona miaraka aminao na le vady nomen'Andriamanitra anao, izay niteneniny fa
tsara fa tsy tanteraka dia isery afaka ampitsangana anao avy ao anatinao hoe tompo raha naharitra ny amiko ianao afaka maharitra ny am'ity vadiko ty koa ny am'ity zanako ty. Alleloia. Hoy ny tompo tsy lehilahy ny asambatra anao raha vehivavy. Fizy le vehivavy iova taranja zany vehivavy zany tsy vehivavy koa valiana daholo zay fanontaniana zay andro amaraina. Fanamasina Andriamanitra ao anatinao no ilainao ary zay namaika an' Jesosy namita amin'ny famonjena mba hahatonga azy afaka hanome fanamasina mba ho tafiditra ao anatin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra. Te hiaraka aminao izy marina zany fa ny tena ambonin'izay te ho ao anatinao izy. Amen. Amin'izay rehefa tafiditra ao anatinao izy mora ny manovanao sy manampy anao hiova. Mety ny teny an'izao koa ny tompo hoe na iovim-piry ianao raha vehivavy fanamasina ihany ny solution. Rehefa nandeha ny fifampiresana izy mianaka 5:20 ka hatramin'ny 5:20 minaran'i Jesosy hory vehivavy taminy fantatro fa avy Messia. Lehilahy jiosy tamin'ny voalohany mpaminany tampotampoka teo Messia lay atao hoe Kristy. Ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra ho Jesosy taminy za zay miresaka aminao no izy. Tamin'ny voalohany ohatran'ny hoe resaky ny lehilahy sy ny vehivavy. Tamin'ny faharoa resaky ny mpaminany sy olona mila faminaniana. Tamin'ny fahatelo resaky ny Messia sy ny mpanoto vonjena. Mandrosoa fa zay mbola tsy namantaranao an' Jesosy hatramin'ny androany afaka isehony aminao ary sady ilainao no mahasoanao. Amen. Rehefa nandroso le fotoana tsy najanony ty vehivavy ty ny conversation teny an-dalana. Zay mahatonga antsika le hoe mivavah mandrakariva ka aza mitsahatra. Aza vela hitsahatra ny etaetanao mitady an'Andriamanitra. Raha mbola azonao ataony manokana fotoana mangetaeta an'Andriamanitra halala azy dia ahita azy ianao. Amen. Dao tsika isaintsaina hoe voany teny fotsiny ty vehivavy ty hoe lehilahy jiosy ianao ale lasa izy nandeha. Dia ny manke zavatra be dia be izy tsy nafantatra hoe Jesosy mpaminany, Jesosy Messia, Jesosy Kristy ary le vavaka mety mba nataony hatramin'izay efa io mivaly io satria efa iomen'Andriamanitra io solution. Mino fa ty vehivavy ty matoa mivanginy Jesosy efa mety nitomany any izy rehefa tany amin'ny vadiny faefatra ohatra. Ohatra ny tena mafy any izy zany. Rehefa ty ivelona totrany to dia vehivavy le matanjaka be ao nary ty anana le anina zany. Azo reka matiky tenenina. Fa rehefa le andeha atory amin'ny alina iny amin'izay manomboka tonga saina amin'izay tsisy manao ty tsisy manao tena ao an-trano ao fa rery miatrika ny ady sy ny problema tsy mety miova. Mety latsa-dramaso hoe tompo ohatrany tsy tiako ihany zao fiainako zao. Ohatrany rehefa mandinika ohatrany tsy zao ny tiako efarana. Ohatrany mba te heno hvkl-mission antso bebe. Tsy haiko azonareo ve le izy. Ren'Andriamanitra zay tahety zay. Amin'ny fotoana tsy eritreretiny andeha atsaka teo ny andrasan'i Jesosy amin'ny valiny ho azy. Mety tsy apozinao zao fa andro amaraina misy valy nomen'Andriamanitra anao. Raha mba mety raisy le izy apiaro le izy iaino le izy fa tonga ho anao eto Jesosy. Amen. Ny mpaminany tany aloha dia manambara ny Kristy ary Kristy dia manambara ny zavatra rehetra indrindra manambara ny farany. Fa inona ny zavatra nambaran'ny Kristy tamin'ity vehivavy ty? Satria Jesosy miteny fa izy zany le Kristy natao hanambara ny zavatra rehetra. Ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 naran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity no na any Jerosalema azy no ivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Satria avy amin'ny jiosy mifamonjena. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny raiky io mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Misy zavatra ngezabe ny sokafan'i Jesosy teto amin'ny maha-Kristy manambara ny rehetra azy. Ary mahavariana nambaran'i Jesosy ny rehetra zay vao tonga saina le vehivavy fa ny Kristy ne manambara ny zavatra rehetra tara. Efa voambara ny zavatra rehetra vao tonga saina izy Kristy manambara ny zavatra rehetra. Ohatran'le teo ihany mbola tsy navoaka ny problème efa nomena ny solution. Ohatr'izay koa le eto mbola tsy mirava amin'ny fotoana efa voatahy ianao
Hitanao le fomba fiasan'Andriamanitra zany tsy hoe miandry ny fonao fotsiny tian'Andriamanitra ho hita mientanentana tsara fotsiny tia azy, tia mandroso. Taontsika hijery inona ny zavatra nambaran'i Jesosy tamin'ilay vakiantsika teo. Point voalohany. Ho Jesosy, ny vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra dia tonga anamboatra ny vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra mba tsy ho voafetra ny toerany. No amorain'Andriamanitra ny fahafahana mifandray aminy. Adevitra mantsy le hoe Jakoba teto ny vavaka, avy eo nefa terenareo ho any Jerosalema. Ny 220 sy ny 120 hozy le vehivavy. Ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, nareo kosa nefa milaza fa any Jerosalema tokony hivavahana. Tsy any Jerosalema fa eto Samaria. Dia ny Jiosy miteny tsy eto Samaria fa any Jerosalema. Dia hoy Jesosy sady Samaria ny Jerosalema fa ao anatinareo. Tapotra ny adevitra. Halleluja. Fa maninona ny tsy eto Samaria sady tsy any Jerosalema? Zao voalaza Mika toko voalohany 1:5 ny anaran'ny Tompo. Noho ny fahadisoan'i Jakoba sy ny fahotany taranak'Israely no isian'izany rehetra zany. Iza ny nahadiso an'i Jakoba? Tsy Samaria va? Dikan'izay tsy valida zany Samaria. Ary iza ny fitoerana avy ny Joda? Tsy Jerosalema va? Dikan'izay tsy valida koa zany Jerosalema. Tsy mipetraka zany le adevitra ny Samaritana miteny eto aminay dia ny Jiosy koa miteny any aminay. Hoy Jesosy sady tsy ariany tsy ary fa ato amiko le izy. Halleluja. Hoy Jesosy tamin'ity vehivavy ity raha hitarina ny fampiresana izy mianaka. Tsy voatery any Jerosalema ianao vao ren'Andriamanitra. Mety any Pelezana ianao fa reny. Halleluja. Le reny tsy hoe maire. Fa henon'Andriamanitra. Mety ho jentilisa ianao hozy Jesosy, fa tsy Jiosy, fa raha mangetaheta ianao dia reny. Izy io Sakary io le tanàna teneniko voalazany Jona toko 4. Io Sakary io dia mananarina anankiray hoe Sekema. Io Sekema io dia tsy inona fa toerana voalazany Genesis toko 7:30 izay nitrangan-javatra toy izao. Nalain'le lehilahy zanak'le mpanjaka tao amin'io Sekema io nalainy ankeriny hidina zanaka vavin'i Jakoba. Dia natoriany nefa tsy vita mariazy. Dia avy eo niteneniny hoe tiako ny zanako vavy fa omeo izy ho vadiko. Dia tezitra ny zanak'i Jakoba rehetra hoe tsy ohatr'izany ny fombanay. Fa ny anay angatahana vady aloha vao atoriana. Ny anareo atoriana vao mody angatahana vady. Jakoba zany tsy hitantsony izay tenena satria amin'ny mampapa azy mo inona le vavy keliko efa mba niraiki-po amin'le zala tsy haiko hoe zanak'iza zany io le zala reto le zanany lahy reto koa tonga fofona be daholo tsy hitan'i Jakoba zay atao. Dia hozy izy le zanak'i Jakoba zao are raha manaiky nareo ho forana dia omena anareo ny anabavinay. Dia tamin'ny fo madio koa retsy le mponina tao Sekema. Zao reto ny lehilahy rehetra dia ho forana daholo amin'izay tsika afaka miara-monina amin'ny zareo. Tamin'izany moa famorana zany miteraka tazo. Satria marary le olona rehefa tapahana le zavatra. Tapaka soma tsara ny zavatry ny rehetra ny lehilahy rehetra tao. Nandrasany zalahy 3 andro tsara. Tamin'le 3e jour rehefa miakatra tsara ny température rehefa reradretraka tsara daholo ny rehetra, niakatra tao amin'le tanàna Robena sy Levi. Fonondro zalahy daholo ny lehilahy rehetra tao. Zay le fahadisoana. Satria le olona namboraka hoe anao an'le zavatra nangatahanao nefa fitandry Jakoba. Mety tsy nieritreritra Jakoba fa tonga dia klasy hoe Jakoba satria ny zanany nanao an'ilay izy. Taovatra maharaka tsara ianao. Dikan'izay io toerana io zany lasa misy tantara tsy dia tsara. Hoe eo ve ianao niantso an'Andriamanitra nefa vao ianao namitak'olona namono olona. Dia ahoana zany ny fijerin'io hoe Andriamanitra zany hoe manamarina ny fahadisoanao. Asika ve? Jerosalema koa taty aoriana nefa arakaraky ny mpanjaka dia lasa toerana misy fanompo-tsampy. Tonga Jesosy nilaza. Tsy ato Samaria le izy, tsy any Jerosalema le izy. Ho amboarina mihitsy ny zavatra rehetra mba ho tafiditra ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay naiza toerana hivavahanareo dia afaka ny hoenon'Andriamanitra nareo
sady ho valiny. Sy tiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Zay point voalohany nambaran'i Kristy ty tamin'ity vehivavy ty. Fanantenana sa tsy fanantenana zany? Fanantenana be zany. Point faharoa, mila mahafantatra an'Andriamanitra izay ivavahantsika isika ho Jesosy. Kanefa tsy nisy nahita an'Andriamanitra fa tsy ny zanany. Ary zay no nahatongavan'i Jesosy aneho amin'ny maha-olona hoe izy Andriamanitra. Jaona 1:18. Narany tompo, tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana, fa ny zanaka lahatokana izay ao tratran'ny ray, izy ny nanambara. Tsy afaka hitentsika hoe fantatro izay inoko na fantatro izay ivavahako, raha tsy tonga Jesosy napahafantatra hoe izy Andriamanitra. Satria nisy zavatra tsy ampy ary nisy zavatra latsaka ary nisy zavatra lesoka tamin'izay fomba nanehon'ireo olona taloha an'Andriamanitra. Ohatra, rehefa tezitra Moizy dia natao ara-daholo ny zanak'Israely hoe tezitra koa Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy vao nazavain'i Jesosy amin'izay hoe tamin'ny Moizy tezitra iny dia izy rery ny tezitra. Fa za tsy tezitra niaraka taminy. Fa nareo ny eritreritra hoe izay koa nisa mampatezitra. Fa tsy ny zavatra iny mampatezitra fa toy ny zavatra mampatezitra. Taoreo raha maheno tsara tsika. Zany hoe raha mionontsika amin'ny fomba nazavan'ireo olona ny testamenta taloha hoe izy Andriamanitra dia tsy ampy. Satria eto Jesosy miteny fa tsy nisy nahita an'Andriamanitra zany afa-tsy ny zanany. Dikan'izay raha ny version exacta ilainao dia ny version révélén'ny zanak'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Dikan'izay izay naseho an'i Jesosy zay Andriamanitra. Ohatra, misy zazakely mandalo, toy izay ny apôstôly hoe aseho mipetraka ariva manakotana fivoriam-bavaka. Ina réaction an'i Jesosy? Ozy izy. Avelao-ny saza. Tsisy zanakam-pelezana manatrika eto zany. Zany hoe Andriamanitra zany ty zazakely. Satria rehefa nisy zazakely nandalo teto dia niraisin'i Jesosy, nampifony dia nametrahany tanana. Zay zany Andriamanitra. Tonga avy any Maria Magdalene ho toroam-bato satria tratrany jangajanga. Ina réaction an'i Jesosy? Tsy manameloka anao Zay zany Andriamanitra. Andriamanitra nametraka lalàna zany tsy te hanameloka anao akory. Te hametraka lalàna izy mba hiova ianao. Nefa ny lalàna tsy nanova anao. Hoe raha vao mijangajanga dia toram-bato aleo voara fa mbola manao foana ry zalahy. Dia nasehon'Andriamanitra ny tena tompoko ane. Tsy nareo very fa nareo tsy mijangajanga intsony. Saika tsy azo ny olona izay raha tsy tonga Jesosy. Avereny hoe sofa tonga Jesosy hoe. Amen. Point fahatelo, ho Jesosy avy amin'ny jiosy ny famonjena. Raha miteny ianao hoe avy any amin'ny jiramany rano, dinany no atsainao? Jirama mila rano. Avy any amin'ny jiramany rano. Fa tsy jirama rery mampiasa ny rano. Avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa tsy ho an'ny jiosy rery ny famonjena. Amen. Exodus 7:16. Toko fafito andiny fahina amby folo. Zao no tenen'Andriamanitra tandro Mosesy. Lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitra ny Hebreo naniraka katy aminareo. Andriamanitra izy hony? Andriamanitra ny Hebreo. Amin'ny Luc 20:38 mahafinaritra be ny tenen'i Jesosy. Fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona. Dikan'izay raha misy velona zany dia Andriamanitra ao Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny Hebreo intsony izy. Na dia nilaina ary zay hifidianana an'ilay taranaka mba hisehon'i Jesosy. Point fahaefatra. Miaraka amin'ny fanamasina no fiankofana andrasan'Andriamanitra. Azadiny fa ny anjely rehefa miankohaka dia tsy taria amin'ny fanahy izy. Fa ny anjely rehefa miankohaka dia ampanekeny fahefana izy. Enao no voary tokana nomen'Andriamanitra lalana mba hitoeran'ny fanahiny sy afaka tarihan'ny fanahiny. Asitiaka amin'ny tsara ho an'ny tompo moa. Misy taontsika teo anjely. Satria ny anjely manana elatra afaka manidina, afaka se déplacer à la vitesse de la pensée.
tsy takatra ny sainy zany. Fa adinao fa ny anjely tsy mba natsoan'Andriamanitra hoe zanany. Ny anjely tsy manana révélation satria tsy manana ny fanamasina. Ny mahamaika antsika ny anjely afaka manidina, afaka miova endrika, afaka an'le mahafinaritra antsika. Ny fahadintsika le tena mampiavaka ny zanak'Andriamanitra. Mahagaga ny anjely inona ary ny tiavan'Andriamanitra an'ireto voary reto. Reo ny efa mivadika tamin'ny tao Edena dia mbola reo foana mamatymaty azy ny dina teto ambony tany mihitsy. Fa ahoana loatra izao fitiavan'Andriamanitra izao dia mianatra izy mijery ny fitiavan'Andriamanitra anao isan'andro. Ny tena marina zany ny valeranao eo mason'Andriamanitra tena hafa mihitsy. Ny anjely tsy afaka ho tonga zanaka. Tena kekinao enao afaka ho tonga zanaka hoe. Avereno, ny anjely tsy afaka manana fanamasina hoe. Enao nomena ny fanamasina hoe. Avereno, ny anjely tsy mahazo révélation hoe. Enao mahazo révélation hoe. Ohatra mampametra-panontaniana hoe inona ny tianao? Manidina fa tsisy révélation ve? Sa ohatra ny tsy maintsy mandeha tongotra mandeha manatrika fivoriam-bavaka fa manana révélation. Raha zay ianao misokatra ny ao anatinao fa sambatra ianao vanginy fanamasina mahalala ny miafina momba an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Teo izy Jesosy ny tena tadiavin'Andriamanitra tsy le fiankofana nataon'ny anjely satria mpamorona izy. Apocalypse 4:10-11 aminaran'i Jesosy. Iakonkolony izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lohan'ny 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay. Anipony satroboninany eo ny lohan'ny seza fiandrianana izy ka hanao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray ny mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Misy antony mahatonga anay miankoaka eto anatrehanao satria ianao ny mpamorona sy mpahariny zavatra rehetra ary no sitraponao na nisy sy nahary azy. Misy raison le fiankofana. Satria mpamorona ianao miankohaka izay. Dia mety misy miventy eo satria mahagaga ianao dia miankohaka izay. Fa ozy izy Andriamanitra le tena tadiaviko tsy le hoe miankohaka satria nanao zavatra na ianko hoe miankohaka satria tia azo zavatra avy amiko nareo, fa ny tena mba handrasako reto ohatrohatr'izay le fiankofana fotsiny satria Andriamanitra fotsiny tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Zay nefa tsy possible raha tsy mifanamasina mameno anao sy mitarika anao. Andriamanitra zany rehefa tena jerevana, Andriamanitra tsy tia resaka intéressé. Ohatrany hoe ny antony mahatonga mivavaka vao maraina misy valim-bavaka izay andrasako. Mahatonga fadiany fitaiko 22 jours mihitsy ny andry pasteur 21 fa ny 22 mihitsy. Misy lalana tiako hisokatra izay. Te hiteny aminao fa ny ranomasina mena ny sokatra avininana ondry zareo ny alina tsy mifadianina. Ondry natsatsika. Zany hoe olona avinkaly no mena fahagagana. Fantatrao ve? Tsy ao ambadika izay ezaka ao izay ny ahafahan'Andriamanitra manokatra. Raha fahagagana ny ilainao afaka eo mpisakafoanana misokatra zany. Fa ny antony mahatonga antsika mifadianina mangetaheta an'Andriamanitra. Amen. Point fahadimy. Ozy Jesosy maro amin'ny olona no mitady an'Andriamanitra fa misy ny karazan'olona tadiavin'Andriamanitra. Dia ireo izay miankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Le Andriamanitra tadiavina ny lasa mitady karazan'olona miankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Point fahenina ozy Jesosy. Ty ilainao ty mantsy le vehivavy ary ampitao amin'izareo mpanao sekoly samaraina fa ilaindry zareo koa io. Ozy Jesosy, Andriamanitra dia fanahy. Manova inona zany? Manova zavatra be dia be. Satria maro amin'ny olona rehefa miteny Andriamanitra hoe amatsy ianao dia ny ao an-tsain'ny olona hisokatra ny lalana. Izy mpamatsy vola fa ny andafy zao voakasiky ny tompo dia gaga Andriamanitra hoe tsy izay mihitsy ny eritreretiko fa maninona izay ny eritreretiny. Tonga aminao Andriamanitra hiteny anome anao zavatra androany maraina. Trano, fiara, iPhone, halleluja. Dia gaga Andriamanitra.
fa manizy misaina an'izany fa tsy zanany ilay tiako teneniny toy izy Jesosy maro amin'ny olona rehefa miatrika an'Andriamanitra dia mieritreritra an'Andriamanitra ho Andriamanitra ny materiel fa izy ny Andriamanitra fanahy izay teneniny aminao ara-panahy dia nanangatana ilay olona tamin'ny voalohany hoe inona izany tia nyteneny tamin'ilay hamatsy ara-panahinao izy ho an'olona tsy misokatra tsy ilaiko izany fa raha misokatra ny ao anatinao raha hovatsian'Andriamanitra ara-panahy izany ianao sokafan'Andriamanitra ho azy fotsiny ny ambiny rehefa azon'Andriamanitra antoka fa mety tsara ny ao anatinao. Amen. Hanome anao zavatra hazavain'i Jesosy tian'Andriamanitra ray tenena amin'iny hanome zava-panahinao izy. Dia ho an'olona tsy misokatra dia inona koa zava-panahy ve? Zava-panahy tsy nanambary izany ve ny ianao? Mamonjy sekoly dia ho hitanao ny lanjan'ny zava-panahy. Hozy izy Solomona ilay mpanjaka nanan-karena indrindra. Raha miteny hoe indrindra ny Baiboly dia tena ikuizany izany. Fa rehefa nanontanian'Andriamanitra hoe inona mba ilainao zava-panahy hozy izy. Inona ilay zava-panahy? Fahendrena. Fahendrena ho an'izy ho an'ny hafa. Dia hitan'Andriamanitra hoe tsy be fikafika. Tsy hoe mody mangataka an'ity dia amin'izay valian'Andriamanitra amin'ireny. Hitan'Andriamanitra daholo ireny. Le mody hoe za Andriamanitra tahaka ny Solomona teo anatrehanao omeo fahendrena toy izy Andriamanitra hoe volana eo an-tsainy ity mody fahendrena no izy Andriamanitra tsy manao azareo amin'izay ve ilay izy Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana ka mody hoe fa manino ny Solomona nivaliana toy izy Andriamanitra hoe ka tsy mitovy mihitsy anao Solomona tena izay no tao an-tsainy enao mody izay fa ny tena tianao tenenina dia ity toy izy Solomona fahendrena ho an'ny hafa no ilaiko toy izy Andriamanitra ty mila vola ty mila toy Solomona tsy ilaiko izany tsangan'Andriamanitra le manao zay miomana izy fa hanome zavatra tsy nangatahanao kako Solomona fa ngahy ianao tsy manome zavatra angatahana aminao fotsiny fahendrena ny ilainao izy izy ino ny fahendrena fa ny akoatra an'iny omeko an'ilay angatahan'ny olona ianao melohany hanomezako Jesosy sosy aloha nomeko anao satria Jesosy mbola des années après vao nomeny aizany Andriamanitra za afaka manome vola tena kaikinao afaka manome vola Andriamanitra hoe ho an'ny olona mangataka zava-panahy hoe dia tandremo dia mody mangataka zava-panahy nefa vola ny ilainao zay le resantsika atao hitan'ilay izy toy izy Jesosy Andriamanitra nefa fanahy zay resahanao aminy sy izy resahany aminao fanahy ny tiany tenenina aloha zay mahatonga azy miteny hoe maniry mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao na ny ainao izany hoe ny ao anatinao aloha ny sava dia misokatra Andriamanitra mampasava ny ambiny rehetra. Amen. Efesiana 1:3 naran'i Jesosy isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Andriamanitra zany efa itenenao hitahanao Jehovah fitahim-panahy fa ndraika baizany hitahanao Jehovah hisokatra ny tsena aizo ny vola be facture tsisy ohatr' izany rapatriement de devise safaty mba nahay an'izay terme zay tamin'ny weekend alléluia tena kaikinao mbola tsy any aloha eka mifanahinao mihitsy aloha ny tahina hoe mahazaka an'le ho avy amin'izay hoe eno tsara fantatrao mahatonga n'Andriamanitra mikaraka amin'ny fanahinao aloha satria sao dia tsy zakanao le zavatra ho ataony avy eo ka tsy hainao miteny hoe zakakazaka fa le faza zakako izy Andriamanitra vao zany fikoropahanao zany ohatrany avaavy zany zan'Andriamanitra toetra mody asiny mifotsitra kely androany etoany jerevan'Andriamanitra amin'izay tonga dia miantso amin'ny paster Jao azafady paster Jao fa rapitso fantatro fa ianao na mpianatra ao fa tena mba mamelary ava tsy afaka rapitsy laribivana toy izy Andriamanitra vao iny ve ny navotsitra dia zao sahady nataony si manao fanampy fa tsy hanova amin'ny fiainam-panahinao izay ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy aperturbe ny fiainam-bavaka ao ny fanomponao ny fifampiresahanao amin'Andriamanitra etakory Paoly miteny tsy isy asaraka ny amin'ny fitiavan'i Kristy fa taire sy terne
dono zay domy zay continue vidiny tsy olana zany fa tsisy asaraka anay toziny olo endasina endaso e avy endasina mivoaka avy any izy Kristy ny antony avelomako mamay ihany loha le izy fa Kristy ny antony avelomako tsy haiko razanareo ka mitiky tenenina ozy izy Paul impiry maty ao ozy izy Paul efa mivonon'ny olona dia efa natsipany ivelan'ny tanàna ny fatiny dia tonga avany ny apôstôly namany ay io Paul e dia fo avao izy misy paracetamol avy any aloha voadona mafy le loto tsy haiko raha azonao ka matiky teny hoe efa maty atsangan'Andriamanitra dia mitsangana hoe tsisy asaraka fitiavany Kristy lasa ndray tsy mety fay zao Jesosy zao dia mbola toriana foana tahiny ianao aminaran'i Jesosy 1 Corinthiens 12 aminaran'i Jesosy ary ny amin'ny zava-panahy na ihany koa hoe fanomezana cadeau ara-panahy misy fotoana miteny Andriamanitra hoe me cadeau ianao faly ery ianao cadeau fa eto Jesosy miteny fa Andriamanitra dia fanahy cadeau spirituel le izy dia mety teny hoe aloha cadeau le hita maso ty zay cadeau spirituel fa tsy mbola namaky ny 1 Corinthiens 12 ianao fa anisan'ny cadeau spirituel omeny ianao miracle dia le miracle tsy le miracle tadiavinao fa ny anovany zavatra rehetra ho fahagagana tsy eo amin'ilay ilainao ihany zany fa mifafan'Andriamanitra miseho amin'ny fahagagana ary tsy ho anao moa zany le izy mazava hoazy efa itsika zay lesony zay a matoa Andriamanitra manome zavatra anao dia ho aniza moa le izy ho an'ny hafa matoa zay anao mandiny tena dia ho aniza le izy ho anao ilaina ny interro surprise ka ahoana amin'ny amantarina fa mandroso ny mpianatra rehefa manome zavatra anao Andriamanitra ho an'ny hafa rehefa mandiny tena ianao ho anao fa tsy hoe mandiny tena ny hafa tsy haiko zay malagasinao zay avy rekely mandiny tena ny hafa tsy maintsy ianao mandiny tena tompo inona ny part de responsabilité ko tanatin'ny zavatra tsy nety iny fa rehefa omen'Andriamanitra zavatra ianao tompo iza ny tokony izarako an'ity fa tsy ho anahy rery ty dia gaga ianao raha le eto ampelantanana le ohatra na ho anahy rery ary ohatra ny tsy ampy a miala aminaran'i Jesosy zany toe-tsainy zany tsy ho anao rery io sokafony ao anatinao fa tsy ho anao rery io amen raha le dingana ny sehoan'i Jesosy dia misy etapy mifahafantarana azy zany ho an'ity vehivavy ity Jiosy mpaminany dia Kristy teo amin'ilay Kristy dia niteny izy hoe Kristy tonga nambarany zavatra rehetra reo anisan'ilay nambaran'i Jesosy tokony hanampy ny fahafahantsika mamantatra an'i Jesosy bebe kokoa na ny fahatsarany vavaka na ny fahafahana mifandray aminy ny zavatra tena ilainy iza mariny izy tamin'ny voalohany Jiosy tsy manandra raha toy ny fahavalo olona vahiny tsy tokony ho resahana nefa le tokony ho resahana ny teo anoloany tamin'ny faharoa mpaminany mahafantatra ny miafina sy ny momba ny tantarany rehetra tany amin'ny fahatelo amin'izay Kristy satria manana valy ny ampitsahatra anao tsy ampitototo anao tsy ny mandrakizay ny Mesia anao manana loharano boiboika omena antsika Jesosy sady manana révélation manondro ny ahafahantsika mifandray tsara amin'Andriamanitra amen maniry mba hiaona marina amin'i Jesosy ianao ary afantatra an'i Jesosy ianao ary hiova ianao hifanaraka amin'le fahafantaranao an'i Jesosy raha mijoro Jesosy hoe zany mpamela heloka dia mba afaka hijoro ianao hoe za koa zany afaka ho mpamela heloka eo amin'ny manodidina raha mijoro Jesosy hoe mandefitra ny aminao dia mba tokony hijoro koa ianao tompo afaka mandefitra koa zany raha misy tokony handeferana eo amin'ny fiainako amin'ny fotoana rehetra mivaha ny olana amin'ny anaran'i Jesosy inona zavatra nitranga tao fiainan'ilay vehivavy mivasa tsy mivaha ny olana mivaha ny olana ao amin'ny andininy aiza izy teo eo amin'ny andininy fa 7 ary nandao ny sininy raha vehivavy ary nankany tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe izy ny Kristy le antony natongavana teo mihitsy ny tonga dia adino zay anisany amantarina hoe tafahoana tamin'i Jesosy ianao rehefa niona tamin'i Jesosy Petera inona ny raison ionana amin'i Jesosy trondro fa vao vita ny fionana amin'i Jesosy ny adin'ny Petera voalohany trondro alleluia manasanao hitsangana dia mivonahitra ny tompo ampisaorantsika
mankasitrany fonao manontolo sotra ray aminaran'i Jesosy menao ny fafahana ahafahanay mahalala anao bebe koa ahafahanay mandroso me mahafantatra anao bebe koa tahaka an'ity vehivavy Samaritana zay novanginao sy nyvonjenao sotra betsaka fa nikasianao ny fiainany tsy nahafantatra anao izy tamin'ny voalohany fa ni-insiste anao ary tonga tamin'ny fotoana anankiray lasa nahafantatra anao izy ary adinina hatramin'ny sininy zay antony natongavana teo amin'ny fatsakana misy zavatra tokony adinoinay rehefa tafahoana aminao marina zay misaotra fa nomenao ny révélation maro samihafa mahakasika ny maha-Kristy anao atonga nay afaka hifandray tsara amin'Andriamanitra misaotra Jesosy fandrao maraina afaka hisokatra ny masompanahany rehetra tompo fa nomenao melohany ny olana zay nambaranao ny vahaolana amin'ny fanandrify amin'izay ary ny zavatra irinay andro maraina tsy le hita maso fa le tsy hita maso avy aminao le loharano miboiboika le rano velona zay nampanantenainao dia ny fanahinao afaka hiasa avy ao anatinay atonga nay hitsahatra tsy anan-tahotra ho feno fiadanana tsy tebiteby satria efa miasa ianao ary manana ny valiny mahafa-po amin'ny zavatra rehetra tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto andro maraina tahaka ny Samaritana zay nivanginao na inona zavatra tany amin'ny passé ohatry ny naharitra be satria le vehivavy zay nivanginao efa indimy andro fanieniny le vady toy ny tsy nahitana fitsaharana ohatry ny olana tsy mety mijanona ohatry ny krizy tomandavana be tsy mety misy stop mihitsiny fa nijanona zany rehefa niona taminao eto Jesosy misy olona miatrika problema lava reny ataovy mifanena amin'ny fahamarinana zany révélation zany tsiraray avy fa rehefa niona taminao le vehivavy tapitra le problema na fitototoana mitady fahafampo naiza naiza fa ny tena fahafampo dia ao aminao ary ianao ato anatinay ampianaro zay tompo hifaly ninina mitranga sy miseho satria amin'ny fiainanay ianao sady ato anatinay ampianaro zay hitsiky amelona fanantenana amin'ny androm-piainanay fa efa voaomana melohany hitrangan'ny olana ny vahaolana tsaroviny tsirary avy zay tonga eto amin'izay manahirana azy tonga zay iain'ny teny kanefa eto ihany zay le manofo sy le maolona mety misy le manahirana aoka hivazany andro maraina amin'ny fiombonam-po no hivavahany miaraka eto Jesosy fantatra efa avy aminao ny zavatra rehetra raha mba mety ianao tompo mba voay sy sokafony le zavatra mety mikatona ela be amin'ny fiainany tsiraray avy aoka hivaly manahirana aoka hiseho le vahaolana apahitao fitiny zanakao tompo andro maraina saotra ny amin'ny famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen teka mafisika ny tompo mazotoerana vetivety anao fanatitsika ho voninahitry ny tompo dia anambarany vaovao vetivety mahakasika ny vaovaony asa fanompotsika raha pitsy mbola misy ny sekoly mpitahina anasanantsika mpitiavana fa mila mianatra foantsika raha mbola azo atao ka misy ny fotoana mba ahalalantsika an'Andriamanitra bebe kokoa sy ianarantsika anao ny zavatra rehetra tahaka ny fomba fanaovan'Andriamanitra azy amen dia minao fa hitahantsika ny tompo ary ho voatahiry ny teny dia aza diny fa ny zavatra raisitsika eto ampiarina tonga dia ampiarina zavatra azo ampiarina zao dia zao mandrosoa foana fa arakaraka ny androsoanao dia hiamseho aminao Jesosy mandrosoa ambara-patonga ny fotoana anankiray ananao fahatsapana hoe adininao le zavatra nentinao eto zay le tena fiaonana amin'i Jesosy satria lasa mibanao anatinao ny fisian'ny fanatren'Andriamanitra afaka hikarakaranao dia lasa mitsiky melohany ivahany zavatra rehetra ianao satria ny antony tsikinao tsy le changement le situation fa ny fisian'ny présence eo amin'ny fiainanao tsy maintsy mianatra tsika mitsika ao anatin'ny zavatra tsy mety le zavatra tsy mety resahana tsy le hoe ny toetra tsy mety tsy hoe tsy mety ny toetra dia mitsiky satria tsy mety ny toetra tsy le toetra tsy mety ny toetra tsy mety tsy maintsy hovaina ho tonga toetra mety fa ny zavatra hitany maso ny situation mety hoe vola tsy misy lalana tsy misokatra tsena tsy mandeha tsy haiko misy zavatra be dia be ao mpanjiny Jesosy ataovy misy fifaliam-pifandraisana amin'Andriamanitra ao anatinao indépendamment an'le zavatra manahirana anao dia ho hitanao fa efa miasa Andriamanitra efa miasa Andriamanitra dia tsika hitsangana dia andray nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahafahanao mifankahita amina vahaolana efa nomen'Andriamanitra anao dia ny loharano miboiboika ao anatinao
ny rano velona dia ny fanamasin'Andriamanitra mampitsahatra anao manokatra ny ao anatinao ahita fa tsy misy ny sarotra loatra izany rehefa miaraka aminao Andriamanitra. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa hifankazatra mitsotoa ianao dia hiadana. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa io zavatra manahirana anao io mandehana hatreo vaovao io fa mivaha io misokatra ny lalana resy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona mivaha io manahirana io, mivaha io olana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasina sy Manankiry avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen dia amen.